singatsarana zay de rivatra fatsotana anova finenana verindaka vady amanjanaka no elana anapiona tonga basura maraka niny alalatrano de nanna madika fanetena frespekideto ihany Mazava zany fa ny Hiragasy dia mijanona ho mariky ny vahoaka malagasy. Tsy maintsy ho tantaraina zany mandritra ny 500 taona lasa ny tantaran'ny Hiragasy. Dia tsy izay zavakanto malagasy akory fa ny zavakanto frantsay ihany. Ny tontolon'ny malagasy, ny Madagasikara dia mamerina ato an-tsaiko ny fahatany gasy, ny taonjato lasa rehetra talohan'ny nahatongavan'ny mpanjanaka izay namely antsika sy nakany harena Madagasikara ary koa nitondra ny fombany sy ny fomban-drazany ny fiteniny hatramin'ny ankehitriny. Tamin'ny taonjato fahavalo folo, ny mpanjakandrena Poinimerina dia nanao ny asa rehetra ny fifiloha manodidina ny tanimbary ary isan'andro dia nampanao hiragasy ho an'ireo mpiasa. Tamin'izany fotoana izany, ny hiragasy dia natao hoe mpiran'ny andriana. Ny mpanjakandrena Poinimerina dia nanana ny tanjony hampiray ny malagasy rehetra eto amin'ny nosy ary hoy izy hoe ny ranomasina ny valampariana. Ny mpanjakandrena Poinimerina dia nanambady mpanjakavavy 12 ary napetrany tamin'ny tendrombohitra 12 izy ireo. Teo amin'ny fitombohan'ny taonjato faha 9 Radama Zananolahy no nandray ny fanjakana. Ny mpanjaka Radama dia nanohy ny asa nataony nindrainy ary nanambady ireo mpanjakavavy ihany koa tamin'ny faritra manodidina. Mpanjakana Rantsainy Radama nampidiriny tamin'ny soratra romanina ny teny malagasy mba hampandroso ny fampianarana, mbola teo ihany koa ny hiragasy tamin'izany. Tamin'ny taona 1820 dia nanaso ny fifanarahana tamin'ny Angletera i Radama voalohany. Ary tamin'izany ny tafika malagasy dia nahazo fidina ary fampiofanana avy amin'ny Angletera. Ny vady voalohany Radama dia nanohitran'ny ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny lalàna, ny code civil sy ny code pénal. Sekandeo nandritra ny taonjato faha 9 Madagasikara dia firenena izay nisokatra ho an'ireo firenena hafa rehetra eran'izao tontolo izao. Manana solotena eran'ny firenena rehetra Madagasikara dia ambasadera malagasy
tany Angletera tamin'ny 1836 à 1837. Ny ambasadera malagasy ihany koa dia voaray tany Eropa tamin'ny 1863. Nitsangana ara-dalàna ny fanjakana. Eto ny Prime Ministre Rainilay Arivony dia manatrika ny tafika malagasy. Isaky ny faritany dia nisy ny gouverneur. Thomasina taona 2019 ny gouverneur Ray Tomponiera sy ny vadiny. Tamin'ny taona 2019 dia ny Frantsay dia nanafika ireo firenena izay nanamaso ivotany Allemagne, Angletera, USA ary ny fanjakana malagasy. Ny tafika malagasy dia miaro ny tena arak'izay azo ny natao enim-bolana ny fahafatasa. Naseho tamin'ny alalan'ny sary tableau izany fanafiana ny firenena matanjaka izany. Fitsarana ary naripaka ireo mpiady sy ireo mpanohitra mena lamba. Anisan'izany Ratsiamanga sy mpanjaka fahavarana valina fahatelo sy tany niaraka tamin'ny fianakaviany tany Algérie ary tany izy no maty. Namely an'i Madagasikara ny mpanjanaka ary izany dia nandritra ny 5 taona. Tamin'ny taona 1909 dia nofarana Général de Gaulle ny fanjanahantany. Madame Nagaba.